Manantitra ny araba mba ampirarintso tompolasy tompoko vavy no ny fatratrarana ny fetin'ny Pentecote 2024 ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Andro lehibe eo amin'ny finoana kristianina ny Pentecote satria fahatserovana ny latsahan'ny fanamasina tamin'ny apôstôly eo amin'ny jiosy indray dia fanaovana ny santabokatra izy io. Nisy ny fanadihadiana nataony edena Elia momba an'izay hoarahantsika vetrany. Iray amin'ireo fety kristianina isan'ny manan-danja ao anatin'ny taona iray ny andron'ny Pentekosta. Zavatra telo lehibe no isan'ny anamarihana ity andron'ny Pentekosta ity. Fety kristianina ny andro Pentekosta ary manan-danja sy zavatra telo lehibe no ankalazaina amin'izay. Voalohany ny latsahan'ny fanamasina, faharoa ny fetim-bokatra iarana tamin'ny ireo jiosy taloha zany izay nankalaza ny andro Pentekosta santabary, ary fahatelo ny orena fiangonana kristianina voalohany. Noho izany tsy dia atao latsa-danja amin'ny fiangonana ny fety kristianina maro ny Pentekosta fa tokony apetraka amin'ny toerana sahaza azy, ary zany no anentanana antsika rehetra mba tsy hanamaivana ny andro Pentekosta fa melanjana io, satria io no marika ny ahoana tokoa fa teraka ny fivavahana kristianina, fiangonana kristianina izay nateraky ny filatsahan'ny fanamasina tamin'izany fotoana izany. Iray amin'ireo fiangonana nankalaza sy nanamarika ireo zavatra telo lehibe ireo ny fiangonana FJKM Maimerin'ny tsy afindra Ambohidrandrinina. Isan'ny nampiavaka ity fotoana ity ny fisian'ny santabary izay anomezana ireo kristianina rehetra tsy ankanavaka ny voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra. Izahay eto amin'ny FJKM Maimerin'ny tsy afindra Ambohidrandrina dia mankalaza izany Pentekosta izany ho fanaovana ny santabary, izay santabary ataon'ireo vahoaka an'Andriamanitra, ary ny vary izay azonay sy voanginay amin'izany santabary izany dia entinay manatanteraka ny voka-dehibe hamahanana ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny andro voka-dehibe izay ho tanterahana amin'ny 27 ny volana Jona ho avy izao. Nanomboka tamin'ny 7 ora sasany maraina ny fotoam-pivavahana teto. Isan'ny afatra mafonja nandritra ny toroteny ny tokony arahana miombona rehefa fotoana ny Pentekosta toy izao. Any Krismasy zany tena voronana lehibe amin'ny olona mafiaminy hoe tsy vavaka ny Krismasy. Fa ny Pentekosta kosa zao dia mbola bavabavana tsy maivamaivana. Kanefa mampianatra antsika ny soratra masina eto, ary tokony atao antsika ny fianakaviana rehetra zany, ny ankorana rehetra zany hoe rehefa tonga ny Pentekosta aiza eo amin'iny eo am-pitoerana iray izy rehetra. Nofaranana tamin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ity fotoana omaly ity. Tsara ny mampafantatra fa manana tetika asa lehibe ity fiangonana ity izay atao tsangam-baton'ny 510 taona dia ny fanorenana ny akany izay efa andalam-panamboarana ankehitriny. Fa fanaon'ny olona matetika rehefa alatsinainy ny Pentecote no misitaka kely mba miala voly, mitsangatsangana ihany koa. Rehefa fandaram-potoana efa vita mihitsy ny momba izay ho an'ny akamaroan'ny olona. Tamin'ity androany ity dia somary niavaka satria nangatsika ny maraina, ny faran'ny tolakandro keo dia nahitana an'izay atsika namirifiry izay, kanefa tsy nahasakana andreo mpitsangatsangana izany. Ndeha ary hoarahantsika amin'ny fanadihadiana momba an'izay teo amin'ny rinjatsariny Mano Randremalala. Miavaka ho an'ny akamaroan'ny olona ny alatsinainy ny Pentecote izay fotoana isan'ny taona ahafahana mitsangatsangana, na zany eo anivon'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiangonana ihany koa. Fiaonana izay araha mifaly, misitaka ny renivohitra sady fialana voly na ho an'ny lehibe io na ho an'ny ankizy. Raha ny teto Antananarivo sy ny manodidina dia tsapa fa somary nangatsitsika ny andro, kanefa tsy nahasakana ny mpitsangatsangana izany satria efa fandaram-potoana efa vita mialo rahateo.
sady fanovozan-kery ny fitsangatsanganana no mampisokatra ihany koa ny saina hiatrehana ny asa fanao andavanandro indray manomboka raha mpitso. Fa raha ny teny rehetra teny kosa dia tsikaritra fa tsy tena vesatra loatra ny fitoanan'ny fifamoivozana raha toa ka noarina tamin'ny alatsinainy Paska, fa ho an'ny karazan'olona hafa kosa dia ny ka fety toy izao no fanararotana eo amin'ny fitadiavana. Germain no menjanary no mitondra ny vaovao amintsika sariny Mathieu Princy. Ny lamina tanteraka ny fifamoivoizana teto Andrenivohitra androany tsy nahatazanana fitoanana toy ny isan'andro, fa nateny antoerana izay ahitana izany matetika aza toy ny etsy Andohan'Analakely sy Analakely ary Ambohijatovo. Tazana teny antoerana ihany koa ireo mpitandro filaminana nandrindra izay fifamoivoizana izay nandritra ity tontolo androany ity. Raha teo ihany koa ny fanaraha-maso ny fandriam-pahalemana teny manodidina. Isan'ny tsikatra ihany koa fa na dia andro natokana ho an'ny mpianakavy aza ny androany, dia mbola misy amin'ireo malagasy ny manohy ny asa izay fanao ny isan'andro, na dia nafana aza ny fety ho an'ny tetsy Ambohijatovo manokana, dia miezaka mitady vola kosa ny ray mpianakaviana sy ny renim-pianakaviana sasany. Nambaran'ireo mpivarotra izay sendranay nandritra ny fidinana ifotony izay natao teny antoerana, fa ararotana ihany koa ny fotoana tahaka izao mba ahafahana mitady ny tsy ampy eo ampelantanana. Na dia samy ao anatin'ny manahirana azy aza ny tsirairay androany dia azo lazaina fa nilamina tanteraka ny fanamariana ny fetin'ny Pentekosta sy ny alatsinainy Pentekosta androany, ny andro tsara raha teo. Raha toka ny resaka taksi be izay tatitra ody kosa no olana ho an'ireo mpitsangatsangana sasany tamin'ity androany ity. Eo amin'ny vaovao ny tanàna Antananarivo kosa efa fanao isan'andro, zany hoe fanadiovana ny tanàna izany. Fa rehefa vita fety tahaka an'izao dia somary miavaka kely satria mafimafy ny fanadiovana no ny loto avelan'ny izay fiatrehana ny fety izay. Ho an'ny rampitso dia hiavaka ny ao amin'ny nivony eto amin'ny tanàna Antananarivo, indrindra ny ao amin'ny boriboritany voalohany, satria anatodisana ny fanadiovana vaobe ary ny rehetra mihitsy no asaina amin'izay fiatrehana ny fanadiovana lehibe izay. Ny fanadiovana dia anisan'ny teny ombenombeny izay hoentin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa lalao Ravalomanana, satria rehefa madio ny tanàna dia madio ihany koa ny saina, araka ny efa ambaran'ny ben'ny tanàna ny Arivo Ramatoa lalao Ravalomanana ombeny. Germain no menjanary no mitondra ny fanadiadiana momba an'izay sariny Mathieu Princy. Tanàna madio sy milamina ary mandroso, io no tarigetra apetraky ny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana amin'ny fitantanana ny komina Antananarivo renivohitra. Mba ho fanatanterahana izay tarigetra izay dia isy ny fanadiovana vaobe izay karakarainy eo anivon'ny boriboritany voalohany rampitso manomboka amin'ny fitora marainy eo amin'ny gara Sorano Analakely. Isan'ny faritra be olona sy mifamezivezy tokoa mantsy ny eo Analakely rehefa misy ny fety atrehina tahaka izao. Tanjona amin'ny fanadiovana vaobe izay atao rampitso ity, ny fanalana ireo fako izay nateraky ny fety ny Pentekosta omaly sy androany. Raha io ihany koa ny fanomanana ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy ny fety-pirenena ho ao anatin'ny fahadiovana tanteraka raha ny fanazavana. Ny boriboritany voalohany zany amintsika amin'ny teny izao moa zany dia misy ny baiko izay omeny Ramatoa ben'ny tanàna lalao Ravalomanana, dia misy zany ny fandaminana asa izay entina hanatsarana sy entina mba hitrenana zany fety zany. Araky ny mahafanadiovana vaobe azy zay moa zany dia misy ny fitaovana izay homanina anatanterahana izany fanadiovana vaobe zany, satria raha hitanam-polo izy no akaty mampalahelo, satria mba andraikitra ary andray adidy amin'ny fanatanterahana zany fanadiovana zany dia efa miomana zany boriboritany voalohany. Any tananay ny olo-pirenena rehetra koa eto Antananarivo eto amin'ny boriboritany voalohany, rehefa tsy mandoto ianao dia efa manadio ary koa mba hifanetana amin'izany fanadiovana vaobe zany. Tongava eto Analakely eo amin'ny devant gare antsika anao izany asa fanadiovana izany mba entintsika anadiovana sy anatsarana ny tanàna na Antananarivo. Miantso ny rehetra mba samy tonga hiatrika ity fanadiovana vaobe ity araka izany ny eo anivo ny fiadidina ny tanàna Antananarivo. Efa misy raha teo ny fitaovana izay natokana ho an'ireo olona izay te handray anjara nefa tsy manana fitaovana raha ny fanazavana. Eo amin'ny gara Sorano Analakely izany ny fotoana rampitso amin'ny fitora maraina. Fa na andro fiasana na tsy andro fiasana dia manao ny asany hatrany ny etsy amin'ny sampana mpamonjy voina na ny pompier izany. Amin'ny ankapobeny dia tratra ny tanjona ny amin'ilay hoe
pentekosta ny rendoza mizara roa mazava tsara ny asan'ny anivon'ny pompier rehefa vanim-potoana tahaka an'izao eo aloha ireo miandry raharaha miandry ny antso avy any amin'ny olona izay mety hoe tratran'ny vona fa eo ihany koa ireo mipetraka eny amin'ireo toerana izay be olona fiatrehana ny mety loza hitranga daholo zany rehetrarehetra izany. Germain Nomenjanahary no mitatitra ny vaovao sariny Mano Randrimalala. Ny fotoana ivezivezen'ny olona betsaka toy ny fakandrivotry ny Pasika na ny Pentekosta no tena iasan'ny mpamonjy voina eto amin'ny komina Antananarivo. Efa andro maromaro izy ireo no niomana ny hiatrehana ny Alatsinainy Pentekosta eto amin'ny renivohitra Antananarivo sy ny manodidina. Niomana ara-olona, ara-pitaovana mba hiatrehana izany Alatsinainy Pentekosta izany, Pentekosta Erendoza tafiditra ihany koa amin'ny tanjona ny mpitantana ny tanàna Antananarivo dia niarovana ny vahoaka sy ny fananany. Toerana maro teto an-drenivohitra no nanapariahana azy ireo miaraka amin'ny fitaovana izay teo am-pelantanany dia ny famonoana afo rehefa misy ny aitrano, ny lakana rehefa misy ny lentikan-drano ary koa ny mpitsabo ara-pahasalamana. Raha malala fa ny vondron'ny mpamonjy voina eto Saralalana dia iray amin'ireny vondrona miaro ny olona sy ny fananany ireny. Hatrizay dia eo foana ary mbola eo foana ny mpamonjy voina amin'ny hetsika Pentekote Erendoza sy Pasika Erendoza. Mazava ho azy moa zany fa ny baiko entitra avy any amin'ny fiadidinan'ny tanàna dia anao indrindraindrindra izay iarovana ny olona sy ny fananany amin'ny loza rehetra izay mety hitranga eto Antananarivo renivohitra. Na firetany zany, na loza mpifamoivoizany zany, na loza mitranga anaty rano zany eny fa ny fanavotan'olona amin'ny toerana manano tsaritra koa androany zany nanomboka maly dia efa consigné daholo ny mpamonjy voina amin'izany hetsika Pentekosta Erendoza izany. Koa fantatra moa amin'ny Alatsinainy Pentekosta azy dia matetika misy ny fivoahana sy ny fivezivezen'ny poina maka rivotra zany sy mitsidika tany. Ankoatr'ireo izay naparitaka dia natevenina ihany koa ny mpiandrarà teo amin'ny foibe tsara lalàna ireo mpamonjy voina sasany. Nanamafy hatrany moa izy ireo fa ilaina hatrany ny miantso amin'ny larana maitso raha toa ka misy ny loza mitranga izay marina fa maimaimpona avokoa ny antso amin'ny larana maitso 20% ahafahana miantso azy ireo raha ny fanazavana. Eo amin'ny tontolo politika kosa taorinany ny fifidianana solombavam-bahoaka iny dia maro ny fanehoan-kevitra ho an'ny eo anivon'ny antsoina hoe vahoaka amiray na ny vami dia mazava ny andro zareo fa dia tompona andraikitra tanteraka amin'izay fanapa-kevitra ho raisiny ny eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny eo anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena momba fifidianana ihany koa na ny CENI dia tompona andraikitra amin'izay zavatra ho teneniny eo. Ankoatran'ny izay rehetrarehetra izay dia nanamafy ny eo anivon'ny vahoaka amiray na ny vami fa be loatra tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ny tsy fanajana ny lalàna ary ny lalàna lehibe sy ny lalàna voalohany indrindra eto amin'ny firenena dia lalam-panorenana dia anisan'ny voahitsakitsaka. Germain Nomenjanahary no mitatitra amin'ny vaovao sariny Mathieu Princy. Very ny zon'ny vahoaka malagasy raha ny fifidianana solombavam-bahoaka teo no resahana hoy Andriamatoa Gaby Vakiniadina raha naneho ny heviny makasika iny fifidianana iny. Ny tena mahagaga raha ny nambarany dia ny antom-pisian'ny CENI manoloana ireny trangana alatra sy ny fandikan-dalàna izay niseho sesilany ireny. Marina hoy ity mpanao politika ity fa samy mbola miandry ny vokatra ho avoaky ny CENI sy ny HCC ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika amin'izao fotoana izao. Saingy tompona andraikitra feno amin'ny fanapahan-keviny na ny CENI na ny HCC amin'ny zavatra izay mety hisy sy hiseho eto amin'ny firenena. Ny ariary tanteraka ny tsy fanaran-dalàna izay efa nisy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena raha ny nambarany. Zatra ny lalandririna ny antoky izay miaraka amin'ny fitondrana ka mbola nampiseho izany tsy fanaran-dalàna izany tamin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka teo iny. Fotoana tokony foazan'ny malagasy izao vanim-potoana iainana izao hoy hatrany ity mpanao politika ity. Feno fandikan-dalàna maro tao anatin'ilay izy ao ny alabato amin'ny endriny moderna kokonga ka naditan'le CENI ary ny zava-misy izay mandika lalàna tanteraka dia jerevany CENI sy ny HCC fotsiny ohatra
ny filohan'ny repoblika mitondra kandida mandehandeha eny amin'ny arabe nato inona filazana dia efa fifavorisena tsy mora fa zavatra tokony hosasiana amin'ny sady entana zany hoe ahitana kara-pifidianana mandehandeha any anatin'ny bureau de vote misy kara-panondro mandehandeha anatin'ny bureau de vote zay olona tsy fidy akory ao anatin'le pokotany fa efa mahazo analana fotsiny dia afaka mifidy no amafisiny fa miezaka manakona ny zavatra atao any ambadika amin'ny fanomezana vahaolana vonjy tavanandro ho an'ny vahoaka malagasy ny fitondrana ankehitriny tokony ho fantatry ny malagasy mpiray tanindrazana hoy ity mpanao politika ity fa any malagasy ny tany ka tokony ho malagasy ihany no igoaka ny tombontso rehetra eto amintsika manoloana ireo fotodrafitrasa izay atao amin'izao fotoana moa dia nambarany fa misy ny antsoina hoe continuité de l'État na ny fitohizam-pitantanana eto amin'ny firenena ka tsy tokony ho ampiesonina ny vahoaka malagasy eo amin'ny fiainana andavanandro kosa raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina dia efa mahazatra ny olona izany hoe fatapahan-jiro izany ohatrany tsy dia efa misy miresaka firy izy io fa ohatrany hoe fiainana efa mahazatra saingy raha maharitratra ny fatapahana ora iray na ora roa na mihoatran'izay dia efa mandeha ny fimenomenomana fa any amin'ny faritra hafa any amin'ny toerana lavitra andrina toy ny any Betioky dia efa hatramin'ny 4 Jona no tapaka ny jiro hatramin'izao zany hoe tao anatin'ny herinandro zany zao ny any Betioky no miaina ao anaty aizana rehefa ariva ny andro raha tonga ny fiposahan'ny masoandro amin'ny maraina izany tsy misy ny ataon'ny vahoaka ny Betioky afa-tsy ny hoe mandefa fitarainana fa fantaniana dia ny hoe misy miaino ve zany fitarainana izany Germain no menjanaro mitatitra ny vaovao sarin'ny Mathieu Princy nanomboka tamin'ny talata fa 4 ny volana Jona no miaina anaty azina ny ao Betioky atsimo faritra atsimo andrefana vokatry ny tsy fisina herinaratra ao antoerana raha ny fantatra dia noho ny fahasimban'ny milina famokarana herinaratra no mahatonga izay fahatapahana izay nanamarika ny eo anivon'ny seraseran'ny jirama fa mbola nafarana aty Antananarivo ny piesy na ny singa izay ahafahana manamboatra io milina io tombarana ho vita androany alatsinainy ny asa fanamboarany izay ahafahana mamerina ny herinaratra amin'ny laoniny raha ny fanazavana hatrany etsy ankilany dia mitaraina ny mpandraraha sy ny mpivarotra mpampiasa ny herinaratra satria tapaka avokoa ny fidiram-bola sahirana ny mpanao volo ny cyber mpanao soudure ary ny mpanety pentekosta tao anatin'ny aizina arak'izany ny tao antoerana noho izay fahasimbana izay ankoatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny fidangan'ny vidim-piainana dia isan'ny olana ho an'ny malagasy ihany koa tao anatin'ny folo taona izay ny fanjakany delestage sy ny fahatapahan-drano tsy ny teto andrenivohitra ihany no nahitana izany fa saika manerana ny Madagasikara mihitsy ny fahanteran'ny fitaovana izay miasa no olana noho ny tsy fisiry ny fanoloana sy ny fikojakojana izany nandritra ny folo taona izay raha ny fanazavana eo amin'ny vaovao ny fiarahamonina ihany any amin'iny faritra Ambositra iny dia asana tsotsika hoe ny latsahan'ny fanamasina ity dahalo anankiray fa dia izy tenany mihitsy no tonga nanatona ny tombony gendarmerie pirenena nanatitra basy ary io basy io dia basy tena mahery vaika tokoa izay fampiasan'ny tafika misokatra avy hatrany ny fanadiadiana nataon'ny gendarmerie pirenena tao Ambositra momba n'izay basy mahery vaika naterina dahalo izay satria itony basy itony dia any Andakazery no tokony ahitana azy Germain no mbenjanahary no mitatitra ny vaovao sarin'ny Mathieu Princy hatramin'ny taona lasa teo no nametraka fanazavana ny amin'ny fanangonana ireo basy izay fampiasan'ny tafika miparitaka ny teo anivo ny mpitandro filaminana eto amintsika raha ho an'ny faritra matsiatra ambony manokana dia ray aman-drenina dahalo iray no nanatitra antsitrapo basy mahery vaika teo anivon'ny gendarmerie ao Vatolava isorana faritra matsiatra ambony raha ny fanazavana sy ny loharanom-baovao izay voaray raha ny fantatra dia efa eo anivon'ny komandy ny farim-piadidiana ny zandary Fianarantsoa hatramin'ny 15 volana Jona ireto basy ireto etsy ankilany dia nanokatra fanadiadiana ny zandary mba amantarana ny tena tompon'andraikitra tamin'ny fanodikodinana sy ny fangalarana ireto basy mahery vaika ireto izay fantatra fa fitaovana izay fitondra anady ho an'ny tafika nandritra ny fanazavana no nahafantarana fa izay mamerina basy tsy ara-dalàna eny am-pelantanany
alohan'ny faharoapolo ny volana Jona izao eny anivony mpitany filaminana dia tsy hiarany ny sazy. Nanomboka ny taona 2024 no nampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana teto amintsika ary isan'ny tsy afaka ao ambavany maro hatramin'izao iremena bila izay isan'ny fantatry ny maro tamin'ny fanafiana amin'ny tampedina tany amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny nanomboka tamin'izany fotoana. Atreto dia mbola isan'ny olana goavana sedrain'ny Madagasikara ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity izay ahitana atranga hatreny anelakelan-trano. Raha tsy ahivina ihany koa dia efa nisy ny karazana dalo ny ovafo na fibaboana dalo ny tranga teto amintsika taona vitsilasa izay. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa io tolakandro io tamin'ity alatsinainy ny Pentecosta ity no naseho vahoaka tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina ny mpilalao ny ekipa-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra na ny Barea rehefa avy niatrika fanazarantena tany ivelany zany ary naseho vahoaka ihany koa mialohan'ny hiatrehana ny kanina 2024 totosaina any Egypte. Faly ny malagasy satria sambany teo amin'ny tantarany baolina kitra teto Madagasikara teo amin'ny tantaram-pirenena no hoe hiatrika an'izany phase finale amin'ny kanina izany ny malagasy. Teny Mahamasina ny ekipan'ny MPS ary dia toy izao ny anarantsika an'izay vaovao izay sariny Mano Randremalala. Voaporofo teto amin'ny kianjany Mahamasina androany tolakandro fa manoana 100 ny ekipa-pirenena malagasy ny baolina kitra na ny Barea ny vahoaka malagasy iray manontolo amin'ny fiatrehana ny kanina 2024 totosaina ny Egypte manomboka amin'ny 2 Jona ho avy izao fa ny 2 Jona amin'ny Barea no hiakatra kianja voalohany ao amin'ny kianjany Alexandrie ifandona amin'ny ekipa-pireneny Guinée. Mamaraparana ny fanazarantena ny Barea manoloana ny mpanohana tamin'ity androany ity anisan'ny nandray anjara mavitrika miaraka amin'ny malagasy amin'ny fanohanana ny sambandrara ny firenena mitiambana misahana ny reny sy ny zaza na ny UNICEF teo ihany koa ny masevoan'ny Korea Atsimo. 20 ireo niakatra kianja androany fa 13 no ho any Egypte miaraka amin'ny mpikarakara na ny staff teknika. Efa nisy ny lalao fanomanantena ny fandonana tamin'ny Luxembourg sy ny Keniana izay tena ilaina tokoa mialohan'ny tena hiatrehana ny kanina 2024. La préparation se présente très bien, le groupe vit bien, le groupe est soudé, on est plein de qualité. On a dominé nos 2 premiers matchs, même si les résultats sont mitigés bien sûr, mais les résultats importent peu en préparation puisqu'on a fait jouer tout le monde et c'est mon devoir de faire jouer tout le monde en match de préparation. Maintenant on s'approche de la CAN de plus en plus et le groupe va se restreindre et va être plus serré. On a eu la possession de balles contre le Luxembourg et le Kenya, on a été supérieur à ces équipes-là. Mais quand vous savez, on change 8 joueurs dans un match, forcément le déséquilibre est là. Et moi, je me devais de faire jouer tout le monde. Manamafy ny fiarahana ireo ampilalao, eo ihany koa ny teknika, ny toe-batana, ny toe-tsaina satria tsy misy azo amaivana ireo ekipa afrikanina rehetra hiatrika ny kanina raha ny nambaran'ny Fabien Boyer, mpilalao ny Barea ary avy any amin'ny club ny Grenoble en France. On s'est réunis à Paris au tout début et voilà, je pense qu'il y a une très bonne cohésion dans le groupe. Donc jusqu'à là, tout va bien. Les Coupes d'Afrique, c'est souvent les équipes les plus motivées et qui vont avec le plus de courage, qui font un grand parcours. Donc après, le groupe, voilà, tous les matchs seront difficiles. Donc voilà, le Nigeria est une bonne équipe, mais comme les 2 autres équipes également. Raha ny tetsy Mahamasina androany dia tazana teo ry Melvin Adrien Leda, Dabo, Metanir, Mombry, Fontaine, Morel, Mam Gervais, Debakely, Papasy, Toby, Yando, Fabien Boyer, Anissé, Amada Ibrahim, Badio, Marco Laimaharitra, Daxa, Dimitri Canuin, Voave Paulin, Carolus Bolida, Fanevahima, Gros. Misy amin'izy ireo no milalao any États-Unis, Belgique, France, Algérie, Arabie Saoudite ary fantatra fa mialohan'ny tena tongavana any Egypte dia mbola hiatrika fiofanana farany ao Maroc ny Barea Madagasikara.
dia mirarisoan'ny Barea Madagasikara isika rehetra. Fa koatra ny baolina kitra ihany koa dia taranja manana ny maizy azy ny rugby 15 nisy tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fifanana rugby 15 no totsaina tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina no karakarainy ny fikambanana mijoro ary dia voapirofo indray fa mifameno amin'ny fitaizana ny tanora sy ny fanabeazana ny rugby toy izao ary dia hoarahantsika ny sary momban'izay sy ny tady vaovao teo amin'ny rindratsaran'ny Mathieu Prince. Nampitsanga mitoetra ny petit rugby teto Antananarivo renivohitra ny lalao no totsaina omaly tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina no karakarainy ny fikambanana mijoroa. Anisan'ny lalao songadina ohatra ny fionan'ny Manjakaray tamin'ny ekipan'ny Uskara. Ny ekipan'ny Manjakaray no nandresy ny Uskara tamin'ny 5-20 teo ihany koa ny fionan'ny 3FB sy ny Knaps ka ny 3FB no nandresy tamin'ny isa 7-20. Andian'ny fahatelo ity hetsika rugby no karakaray ny fikambanana mijoroa ity, fikambanana izay tsy manao ambanin-javatra ny fanatanjahantena sy ny fitaizana ny tanora, manampy ara-pitaovana toy ny baolina sy ny maillot ihany koa. Raha ny fanazavany ny baropitantana ahitana ny filoha Ramboasolo Rivomanana, ny filoha lefitra Ranaïf Sombrino, ny sekretera jeneraly Andriamisa Ramion Angelo, dia fiara-miasa tamin'ny rugby malagasy na ny federasiona no nahafahana nanatotosa ity lalao rugby omaly tetsy amin'ny kianja Mahamasina ity ary tsy farana itreo fa mbola itoy hatrany ny foto-kevitra mitaiza tanora sy tsy manao ambanin-javatra ny fanatanjahantena ka anisan'izany ny taranja rugby. Dia izay ihany koa no namarana vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany mirary soantsika rehetra samotahina Andriamanitra veloma tompoko.